ary nenona ny tianeny tena dia Jehovah hatramin'izao angamba dia indrombany sokafako izy io ka eo le hoe aiza ho aiza ny fampianarana ataonao hoe pasteur ho ampijery antsika hoe iza ny tena akaiky kokoa zao sy moramora kokoa mandray an'io baiboly io satria zao fa tenena pasteur fa misy koa ny diany dika teny ombonana zany aiza ho aiza ny mahazatra anay aloha dia ny baiboly protestante raha zany ary zako nefany efa nampianatra soratra masina nandrity ny fotoana maro dia baiboly katolika no nampianarako eo aloha dia efa tapahako kely pasteur inona zao pasteur no mahatonga an'ireo tsy mitoviza amin'ny baiboly katolika sy ny baiboly protestante raha za mampianatra zany dia ohatry ny hoe mavesa-danja kokoa ilay baiboly protestante mavesa-danja le firafitry ny teny zany raha oharina baiboly katolika ary fa ny chance zany hoe ny hevitra voaka zany a dia tsy mifanalavitra azazany hoe ray ihany fa ny manipulation de baiboly koa ohatran'ny moramora kokoa no mahita n'ilay atao amin'ny baiboly protestante satria ny baiboly katolika ohatra chiffre romaine satroka be le salamy fa efapolo amin'ny zato chiffre romaine zay tsy tratran'ny olona mihitsy pratique kokoa zany ny amiko zany tateorina voaka ny dième dia efa nampianatra ny dième ombonana teny ombonana zany dia hitako loatra zany fa ny amiko dia mahazatra kokoa mamaky an'ity baiboly ity ilay baiboly ny protestante ozy ny olona navoaka ny fikambanana mampihely baiboly eto Madagasikara. Tsotra ihany ve izy iny pasteur zany ny fandraisana anazy? Tsotra, tena tsotra kely le izy ary raha raisina amin'ny finoana teny koa ngeo zany tompo dia fanasy fiainana minono tenin'Andriamanitra zay nahirina lata sy ny tany rehefa mihinanao dia tsotra le sady misy hery misy fahasoavana le teny fahasoavana teny mpitiavana misy teny pahefana koa zany anatin'le izy amin'ny akapobeany dia hoe izay teny rehetra no mitsinjomandr'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fanitsina zay misy ho fitaizana ny fahamarinana izay iainantsika ny vaovao tsara mahafinaritra koa zany dia nahitako ny evanjely amin'ny teny arabo teny silamo zany izy ity zany hoe mifanakaiky eo aseho kely mihitsy hoe jerevan'le olona pasteur na izara mbotra nylina kely eo ihany ianao fa tsy inona ohatran'izao zany le izy fahitako anazy eo zao pasteur teny frantsay sy teny arabo zany izy iny teny frantsay sy teny arabo ohatra zao ty zao ny Luc 4:20 dia ty zany teny vazaha dia ty zany teny arabo aiza ho aiza zao pasteur raha no ahitana ny baiboly iny ohatra raha mety misy silamo eto na mahay mety kristianina koa izy fa arabo dia tsy mahay teny frantsay izy fa teny arabo dia aiza ho aiza no mety ahitana an'iny pasteur ty zany fanomezan'olona izy ty nisy anakiraiky ohatra ny tia teny vazaha sy teny jiosy fanomezan'olona tany andafy le olona dia mitondra an'ity fa rehefa nahita ny tia dia nanao ofo hoe ay tena sahaza ho an'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ny baiboly satria za tsy nanany eritreritra hoe misy teny arabo ane ny baiboly ka eo zao raha mifanirivo zany dia tokony hobetsaka izao zavatra zao tokony ilofosana be mihitsy amadiana misy tony amin'ny teny arabo amin'ny teny jiosy manana baiboly koa amin'ny teny soalia teny afrikanina le fikambanana izy ireo manana an'izy ireny teo avy fa ahitako hoe teny fiainana mofo-panahy mahavelona ny tenin'Andriamanitra ary manova olona manatsara ny sosial'olona mbola hidirantsika izay pasteur fa miditra amin'le resaky tia satria taitra ihany nahita an'iny hoe misy amin'ny teny arabo izy ity eo zao tsika pasteur aloha angamo ny ao arabo ao pasteur efa misy kristianina misy kristianina atanay zao misy arabo converti zany hoe nanaitry ny fivavahana kristianina naky nge dia tsotra ohatry ny salasala ny olona hitorany amin'ny arabo satria ohatry ny hoe efa dia natao anazy ve ny fivavahana silamo ka zay mihitsy nefa culture efa nanana an'zareo mitsika ny eritreritra an'izany fa ny silamo nge dia tafiditra ao anatiny hoe fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny hitoriana ny filazantsara ny famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zay resina ny filony nefa n'izy nanandeha raha ny fitoriana pasteur tsy nino izy amin'ny lafiny indray raha fijery azy dia ohatry ny hoe izy no manao barazy satria
amin'ny culturany zareo dia tsy hoe fivavahan-drazana ilay silamo fa rehefa tena mipetraka tsara ka azavaina tsara aminy ny filazana tsara ny famonjena amin'i jesosy dia mino izy ary ny silamo hoe mafantatra ny jesosy ao anatin'ny koranany hoe misy momba ny jesosy fa izy zanak'andriamanitra le hoe maty tanitsanga tamaty no tsy fantatra any zareo fa jesosy dia fantany fa zanaky maria fantatry zareo maria fantatry zareo ny apôstôly voasoratra anaty coran zany voasoratra anatin'ny coran raha ny filazana zareo tamiko ka rehefa nahita fandarana nataon'ny silamo dia miresaka momba ny jesosy sy maria sy ny kristianisme izy fa raha apetraka tsara mihitsy ny fampianarana ny filazany tsara asorona le hoe any fivavahan-drazana any silamo any arabo ny silamo dia fivavahan-drazana hafa firenena ny kristianisme fa ny baiboly no apetraka za resy lahatra mihitsy fa tena azo ny silamo azo ny arabo raisina filazana indramandray zay namoaka devoly misy olona karana mipetrahany devoly ary ilay devoly ao anatin'le karana miteny gasy dia sady miteny silamo miteny arabo azafady dia tonga saina hoe ay ny devoly zany tsy manavakavaka fafirenena fa hidirany daholo na izy na izy dia tao anatin'izany midelivreko tany anarany jesosy le karana dia afaka nasaiko mino an' jesosy izy dia sitrana nampianariko azy ny baiboly mba no mampasakitsakotra midirany kanefa misy koa le teny gasy hoe zay may adala fa ndraisiny le izy dia sitrana le dia eo indrindra zao pastera koa anankiray koa isyny miadihevitra koa amin'izao fotoana zao pastera nrazany zareo arabo reto fe jiosy ihany amin'ny anao fampandinika mateolojianina anao mihitsy no antaniko an'izay raha mahapastera zany jerena sy ny amin'ny baiboly indrindraindrindra dia rairaya ny arabo sy ny jiosy fa samy hafareny ary zanaky abrahama i abrahama nefa raha jerena ny baiboly dia tsy jiosy na hebreo na silamo na arabo fa aviany amin'ny toerana anakay atona hoe orany kaldeanna raha mamakitsika zany kaldeanna izy zany nao babilôninao iran irak ao misy azy amin'izao rafitany zao fa tamin'izany izy hoe orany kaldeanna zany hoe rehefa tany izy dia anatsony ny tompo andova ny tany kanana fa tsy anazy eny tsy anyjiosy eny hoe israely io tsy manana bodo izy zany zay moa efa fahamarana bodo izy zany mety izy zao tafapetraka tsy manana juridikany amin'io mihitsy izy raha jereraka ny toenina zareo aizany setifoka juridika tsy manana izy fa bodingerina fotsiny mipetrahany hoe abrahama nino am' jehova dia nisainy fahamarinany zany dia hoe entanao mipetraka dia bodingerina ny azy fefa nisy olona ny tao natao hoe kananika zay ny tompony tanàna tao dia miteraky abrahama nazy te fikasana izy fa avy amin'ny sy mivadiny sara mitahina ny firenena rehetra mbola tsisy resaka jiosy teo ka sy niteraky sara fa momba dia nakavady amin'ny agary izay eziptianna tezany aloha dia efa nisy raha anakiroa mety izy eziptianna ndray kaldianna ndray dia niterahany io dia lasa eziptianna zany ismaela satria nitarikiny reniny tsy nanana éducation avy amin'ny abrahama mihitsy ismaela satria voateraky ismaela dia mboahana nanao miracle mitoko tamin'ny abrahama sy mivadiny rehefa zato taona sy folo taona dia teraky izy isaka ny zanany dia isaka koa mbola tsy jiosy mbola tsy israelita fa isaka indray niteraka ny jakoba sy esao dia niady indray reo lahy reo triahany jakoba nyfanitsojany dia niady reo esao lasa nakany amin'ny nakavady tany amin'ny taranaky iagara tany amin'ny arabo zany dia jakoba kosa nanaraka ny abrahama dia niteraka ny zanaky jakoba taterina babo tany egypta dia teo vo miteraka ny hoe israely lasa israelita ry zareo teo vo nisy natao hoe hebreo dia jiosy zareo daholo io na ny hebreo na hebreo na jiosy na israelita tonenanandro zareo daholo zany izy io zao firenena ray io dia atram'izao zany dia misaraka
hafa reny ny jiosy sy ny arabo fa rairay dikan'izany zany misy raha ifandraisana ihany zareo reo pasteur misy raha ifandraisana zany kanefa ne zao pasteur ny zava-misy ato foana ny zareo fa tsisy filaminana mihitsy inona mety mahatonga an'izay pasteur misy koa teny fikasana zay mipetraka tamin'ny Ismaely hoe mpiady ianao ary roambe folo misy mpanjaka roambe folo mivoaka avy amin'ny Ismaely dia ny Isaka sy Jakoba koa nahazo an'izay hoe mpiady amin'Andriamanitra manana foto-posaina ambony reo zany dia miadivandreo dia le tany Kanana i Abrahama sy Jakoba milaza hoe anay ty dia Jakoba sy Ismaela taranakireo miady hoe anay tany lasa Palestina sy Israely izy zao ary mitangoronany zanak'Ismaela daholo Israely zao miady amin'ny Arabia Saodita, Iran, Irak, Egypte, Libye reo arabo reo zany reo le izy roambe folo matanjaka reo no zanak'Ismaely ary tsy manana objectif afa-tsy zao reo hoe potehana ny jiosy alaina ny tany